Niditra amin'ny andro faha-efatra ny siny moa ny fampelezan-kevitra amin'ity androany ity fampelezan-kevitra izay natao indrindra mba ahafahan'ireo kandida mandresy lahatra ary mampiseho ny maha-izy azy sy mampafantatra ny fandaharan'asany ihany koa. Mahakasika an'izay fampelezan-kevitra izay indrindra moa dia nitondra ny fahitany ny zava-misy ny senita. Inona ny zavatra tsapa inona bilan ozy ianareo hatramin'izao dia izahay dia senita foibeza dia tsy tapaka mifandray amin'ireo ratsy mangaika ireo dia mambrimahotsika na ny seda zany na ny seka na ny saika ao anatin'izay fanatanterana ny fampelezan-kevitra izay dia ny zavatra hitanay eo amin'ny haino manjely aloha eo mifandraisany ataontsika hoe kandida anjara eo amin'ny haino manjely indrindraindrindra ny haino manjely mpanjakana moa zany marina manokana eto zay efa voafaritra ny senita sy ny ORTM miroa dia hitanay fa mizotra araka ny tokony ho izy voaja tsara ren'ilay fitsinjara-tontolo izay menany kandidat tsirairay ireny ary dia tsapana ihany koa fa miezaka mifanaja tanteraka ary mandala ny sotoavina malagasy ny fihavanana zany ireo mpilatsaka fidiana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Manaraka izay dia ataontsika hoe eo amin'ny ataontsika hoe takelakazo izay asiana reny afisy na teny fampitana circulaire ohatsika dia mesaka dia mesaka tokoa ny senita zany amin'izao fotoan'izao mametraka an'ireny lay ataontsika hoe panneau d'affichage ireny ny eto andrenivohitra moa zany zao dia irahantsika mahita ny zay panneau d'affichage zay misy manerana ny distrika enina eto Antananarivo renivohitra any anivon'ny distrika any amin'ny ataontsika hoe province na fatra iven'ny Antananarivo dia efa mesaka raha teo ihany koa mametraka an'izay na dia misy fahatarana kely any ny sasany fa dia efa nahazo baiko entitra moa ireo mpiara-miasa ireo zany amin'ny ametana aingana dia aingana ary araka ny tokony izy an'izay panneau d'affichage izay. Ny laharan'ny kandida ao anatin'ny panneau d'affichage dia efa mahafantatra zany daholo ny mpiara-miasa rehetra any amin'ny ratsa mangaika ny senita izany dia izay raha toy ihany koa no anararaotana an'izao fiainan'izao mba hiangaviana tanteraka ny mpilatsaka fidiana aloha anaja ny ataontsika hoe ny faritra zay menazy ao anatin'ilay panneau d'affichage ary ho an'ny kandida sy ny olo-pirenena rehetra mba tsy handrovitra mba tsy hanala indrindraindrindra an'ireny ataontsika hoe afisha na teny fampahitana na misy sarin'ny kandida ireny zany